présentation kely fotsiny manoa ny anarako an'izay mbola tsy mahafantatra anahy dia mbola manoa foana ny anarako a dia za zany ny anao présentation an'le faharoa eto a dia antany aho hoe mbola tsy kivy ianareo aloha e mbola mazoto daholo a eto misy tsy napo kely androany hoe way tsy faly le mampianatra dia ohatrany somary avava kely so dia kivikivy tsy mitovy ny qualité amin'ny fampianarana sy ny sisa ao an-tsaintsika ao a tsy azo ataontsika sakany zany satria tsika tonga eto hieny tenin'Andriamanitra dia poitra daholo ny tenin'Andriamanitra dia zay no exploité tsika fo fa fisainana tia napetraka any aminareo foana dia le tahaka ny fisainan'le kristianina tao bery na iza miteny eto na iza miteny eto a dia manana baiboly tsika ny antrano afaka miverifie tsara zay zavatra tenena eto so dia miteniteny foana le relève faly zay dia alao nareo miverifie azy mihitsy misy fanontaniantsika any amin'ny farany zay mety manitikitika anareo na ozy izy nareo tsy mifanaraka amin'ny baiboly mihitsy zany resahanareo zany a dia afaka resahantsika izy ary marika kely fotsiny a za rehefa miteny ety aloha ohatra zao dia somary aingakaingana kely amiteny raha ohatra tsy arakareo a manangana fotsiny tanana dia mijery avy eto hoe misy manangan-tanana iny dia ampidipidiny kely zany le vitesy fa ohatrohatr'izay zany a rehefa miteny ohatra zao misy stress kely koa le izy dia zay misaotra anareo ny amin'ny compréhension a dia araka nefa nitenenina atsika vitany josoa sy mosesy le nanao relève teo dia hiditra amin'ny Solomona indray tsika Solomona ilay relève any Davida dia ho zazavay kelikely eo amin'ny introduction hoe fa maninona ny Solomona ny resantsika manokana fa maninona ny tsy nijery Gideona ohatra Rehoboama na zavatra ohatran'izany fa i Solomona mihitsy a dia zay no ataontsika misy teny fampidirana kely zany ty hanomboantsika anazy hoe inona marina moa ny antony hidiran'ny Solomona dia inona ny ifandraisan'ny relève ao anatin'io zavatra io a dia niteboka voalohany ao anatin'ity introduction atsika ity dia ny mahazava-dehibe ny fanaovana relève ao amin'ny testamenta taloha aloha tsika zao miresaka dia ao foantsika miodikodina ao anatin'le izy hoe inona ny mahazava-dehibe fanaovana relève ao amin'ny testamenta taloha dia ohatranao na niendrika izany sy ny sisa rehefa mitentsika hoe relève dia ny zavatra voalohany ao an-tsaina dia hoe fampitana andraikitra sy ny sisa fa za mahita hoe misy an'ity zavatra anankiray lehibe ty koa ny relève zany tsy ataotao fahatany fotsiny iny ava ndeha hanao relève atsoko le ry ambila sendao la mba ataoko relève ohatra mahafinaritra zany non en fait le izy tsy maintsy miainga amin'ny zavatra anankiray misy olona anankiray manana vina io mety orinasy io mety iny io fa zay daholo ny fampiasan'ny olona rehefa relève dia misy vision anankiray misy viny nananan'le olona fa tsy vitany mandritry ny fiainany zay viny zay fa mila tohizana ny fanatanterahana an'iny dia zay ny ilana relève dia ohatr'izay ihany koa ny fanaovan'ny testamenta aloha sy fanaovan'Andriamanitra relève zany nanana vin'Andriamanitra nanana vina ny olona anankiray ny olon'Andriamanitra tao amin'ny testamenta taloha dia mba hitohizan'iny amin'ny fotoana sy mba haretan'iny dia misy relève atsangany dia ohatr'izay zao ty Genesis 12 zay ny vina nananan'Andriamanitra Genesis 12 no miresaka momba an'iza Abraham nanana vina Andriamanitra dia iza ny nataony voaloha Abraham dia nampitainy taminazy hoe ianao Abraham dia ataoko firenena maro ianao ataoko olona matanjaka ianao ataoko be dia be ianao no fitahinan'ny firenena rehetra zay manozona anao dia hozoniko dia zay mitay anao dia hotahiko dia sy ny sisa zay hitantsika tao anatin'ny Genesis io dia nisy vina zany aingan'le izy dia mba hatanteraka an'le vina dia mifidy olona Andriamanitra hiara-miasa aminy fidy olona izy miara-miasa amin'olon'Andriamanitra zany natanterahany vinany izay nananany tao an-tsaina ary afaka nandeha lavitra kokoa ary tsika miverina ny aloha kokoa le ao amin'ny Genesis 3:5 izy le niteny hoe nitaranakao izy raha vehivavy dia anorotoro ny taranaky ny menarana izy anitsaka izy ny anorotoro-ny voditongotra ao fa nitaranaky ny vehivavy kosa ho izy dia amotipotika ny lohany dia zay mihitsy nataon'i Jesosy Kristy fa ny ainga tamin'izay zany dia misy vina zany rehefa miresaka sika relève dia misy vina dia nifidy olon'Andriamanitra tao anatin'izay nisy any Abrahama pasy any amin'ny Isaka i Jakoba i Josefa dia avy eo mbola nitoy Mosesy Josoa zay le hitantsika teo hoe nisy an'izay zany tao anatin'ny tantara iny dia mitoy ihany tsika dia
verina amin'ity amin'izay fa maninona ary zany no miresakitsika any Solomona eto satria tsy nisy endrika fanaovana relève mihitsy vampitona teo anelanelany Mosesy Josoa. Mosesy aloha teo izy le leader le olobe de nisy nandimby izy i Josoa teo fa rehefa atao aorinan Josoa amin'izay de tsy nanana relève anankiray izy nanana an'ireo olona ny Israely eny izy fa tsisy relève tsy ny Josoa teo dia zany tafitra tsy eo ny fanaovany relève fa taty amin'ny Davida Solomona ndray vao mivendrika izay endrika fanaovana relève zay hoe nisy olona anankiray olona tena manana maizy azy olona tena manana leadership tena enjana be de nanao relève izy de Solomona zay ary zay no jerentsika androany zany tao anatin'io kanefa mba azahoantsika an'izay zavatra rehetrarehetra de hijeriny tontolo manodidina kely tsika hoe fa inona ny tranga teo anelanelany vanim-potoana io hoe iresaka kely momba ny relève koa zany ao anatin'ity fa inona ny tranga ohatranao na ny fisehoan'ny fanaovana relève tao anatin'izay vanim-potoana ny Josoa mandra-pahatonga ary amin'ny Davida inona ny zavatra nitranga atao dia ahoana inona ny conséquence zany raha vao tsy manao relève ianao ary inona ny tombontsoa azo raha manao relève ianao zay no jerentsika ao anatin'ity zany de hijeritsika ny tontolo manodidina na ny falaka ara-tantara contexte historique de ny fanontaniana petrakitsika hoe avy amin'iza moa le relève ty iza ny manao an'io hoe Andriamanitra ve no mifidy olona tonga de oke zany sava sa ny olona ny mila manana stratégie hoe andoranga mila mametraka relève tsika zao avy ny taktika apetrakitsika sy ny sisa de zay no jerentsika ao anatin'io hoe andritra ny vanim-potoana mpitsara zany no tena ho jerentsika eto hoe ahoana va izy io avy amin'olona sa avy amin'Andriamanitra de hijeritsika ireo mpitsara ny fandimby ny texte anankiray ovakitsika ao anatin'ity mpitsara ity de mpitsara toko faharoa andiny vavalo amby folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo manao hoe ary rehefa nanangana mpitsara ho azy Jehova de nomby izany mpitsara zany izy ka namonjy ny olona tamin'ny tanany fahavalony tamin'ny andro rehetra ny ainany zany mpitsara zany fa nalahelo azy Jehova tamin'ny fitarainany no ireo nampahory sy nampanahelo azy kanjo noho ny maty ilay mpitsara de nanao ratsy indray izy mihoatra noho nataon'ny razany fa nanaraka andriamanikafa sy nanompo azy ary niankohaka teo anatrehany izy tsy nitsahatra tamin'ny fanaony na tamin'ny lalana nanaovany ditry izy dia nirehitra tamin'ny Israely ny fahatezeran'i Jehova ka hoy satria nivadika ny fanekeko izay nandidiko ny razany ity fireneny ity ka tsy niain'ny feoko de mbola mitohy ihany de tsy androaka oleolohany tsony aho amin'ny firenena izay tsy mbola resy hatramin'ny andro nahafatesany Josoa mba izahako toetran'ny Israely amin'ireny na hitandrina ny lalany Jehova ka andeha amin'izany araka izay nitandremany razany izany izy na tsy dia navelan'i Jehova ireny fireneny ireny ka noroahany faingana tsy noroahany faingana azafady sady tsy voatolony teo an-tanany Josoa ireny. Inona ny zavatra hitantsika ao anatin'io de mameno contexte ny mpitsara le texte teo hoe misy cercle vicieux ka zany zavatra miverimberina misy cycle miverimberina foana ao mpitsara rehefa miresakitsika hoe mpitsara de misy zavatra miverimberina ohatranao fandehan'le izy miala amin'Andriamanitra ny olona zany manao zay ratsy manompo andriamanikafy izy de hoe tezitra Andriamanitra de mandefa fahavalo izy manafika ny zanak'Israely de mijaly be mandritry ny fotoana elaela ny zanak'Israely de mitaraina amin'Andriamanitra amin'izay de rehefa mitaraina zanak'Israely de onen'Andriamanitra sady namindra foana ny zanak'Israely izy aveo de mifidy mpitsara anankiray metraka mpitsara izy hoe enao ndana vonjeo reo de mandritry ny vanim-potoana iainan'iny mpitsara iny de misy fiadanana ny ao amin'ny tanàna lamina ny olona satria manaraka an'Andriamanitra misy leader mipetraka eo de milamina ny tontolo fa rehefa maty iny mpitsara iny de inona mitranga samy manao zay tiany ray zalahy manao pira kokoa n'olona teo aloha ary tena mbola ratsy kokoa de zay foana zany contexte rehefa miresaka mpitsara tsika misy an'io cercle vicieux io miverimberina eo foana inona zany nanjara asa mpitsara hitantsika atao anatin'io de anankiroa anafaka ny
zanak'Israely amin'ny fahavalony izy io mpitsara io le manampy, zany hoe io mpitsara io tsy mitsara fotsiny araka le anarany fa tena miaramila mihitsy io mpitondra tafika mihitsy io dia manafaka ny Israely amin'ny fahavalony ary hitarika azy amin'ny lalan'i Jehova. Io tena zavatra important ny asa mpitsara zany dia tsy mijery hoe inao tsy mety, ty tsy mety, fa io mitarika ny vahoaka amin'ny lalan'i Jehova izy. Amin'ny akapobeany efa mijery an'io tantaram-pitsara io tsika dia Andriamanitra no mifidy mpitsara. Kanefa ao anatin'ity tohany ity dia misy karazana anankitelo ny fomba hifidanan'Andriamanitra ny mpitsarany. Voalohany dia misy an'io teny io miverimberina ao anatiny ao hoe Jehova nanangana mpamonjy ho an'ny zanak'Israely, na hoe Jehova nanangana mpitsara ho an'ny zanak'Israely. Dia exemple anankiroa teny itenenana an'io Otiniela Seoda. Io no anisany mpitsara voalohany anankiroa hitantsika ao amin'ny mpitsara toko 7:7 dia ao amin'ny 5:10 izy izy roalahy reo zany mpitsara voalohany ary Jehova mihitsy no izy nanangana mpitsara, zany hoe Andriamanitra mihitsy no mifidy olona hoe enao ataoko mpitsara enao le ataoko relève. Dia manaraka an'io tsy tena misy an'ity expression mazava ty hoe nanangana mpamonjy izy fa i Gideona ihany koa dia natson'Andriamanitra direkta mihitsy ny amin'ny alalan'le anjely iny. Dia nisy an'le défi moa zany haitsika ny tantaran'ny Gideona tao anatin'izay. Ary Samsona dia efa hatrany amboaka mihitsy no natokan'Andriamanitra ho azy izy hoe ty lehilahy anankiray ty dia ataoko mpitsara. Zany hoe eto zany tena Andriamanitra mihitsy miasa zato isan-jato amin'ny fananganana relève na fananganana mpitsara na leader anankiray. Dia tahaka an'izay ihany koa Samuel haitsika ny tantarany tamin'izy fony mbola kely ity ao miaino ny teninao izy mitenena Jehova fa miaino ny mpanomponao, zay nolazainy Samuel rehefa niantso Andriamanitra. Toy ihany tsika iny ny karazana anankiray voalohany, fa ny fomba fifidianan'Andriamanitra koa dia misy an'ity anankiray ty hoe tsy nisy antso manokana akory nataon'Andriamanitra. Tsy ohatran'le zalahy teo zany hoe tonga dia nitendrena na nisy anjely na tany amboaka na tsy ohatran'izany, fa tsisy akory. Ohatran'izany Debora, tonga dia hitantsika hoe izy io dia mpaminany vavy ary izy mpitsara tamin'izany fotoana izany. Tsisy andisy ny teneny hoe Andriamanitra ve nanao an'io sa ahoana, fa dia teo izy. Zany hoe tsy tena tafiditra direct ao zany Andriamanitra fa nisy ohatran'izay ny fomba hitsanganan'ireo mpitsara ary Baraka ihany koa ary izay namany Debora dia niaraka nitsara niaraka tamin'ny Debora izy, fa tsy niteny Andriamanitra hoe ndany ianao maka namana hiaraka hitsara miaraka aminao, fa i Debora naka inisiativa hananganany Baraka namany ho relève-ny ao anatin'izay. Dia ao mpitsara toko 4 moa ny ahitantsika n'iny tantara iny fa juste manao résumé kely fotsiny amin'io. Ny endrika na fahatelo farany dia ny olona no nametraka azy ho relève. Ty indray hafa kely mihitsy satria tsy tena misy idiran'Andriamanitra loatra teto raha ny filazan'le baiboly azy aloha, fa olona mihitsy no mifidy andao rangaty ataontsika relève, andaontsika apetrakitsika ho leader. Dia i Abimeleka averikely ny tantara zanaky Gideona. I Gideona zay takiny olona ho atao mpanjaka fa tsy nanaiky izy za tsy hanao mpanjaka ary zanako sy nataoko, fa ty Abimeleka ty zanaky Gideona dia te ho mpanjaka izy, ary zay mihitsy ny anarany io hoe Abimeleka io, dikany hoe Aba amin'ny teny hébreu dia hoe dada. Dia le ity suffixe première personne du singulier, zany hoe ana, pronom possessif io, dadako zany ny dikany io, ary ny hoe Meleka dia mpanjaka, dikany hoe Abimeleka zany dia dadanay mpanjaka. Zay ny dikan'izany. Ary nahagaga an'io razoky io dia izy tena nidongo teo mpanjaka mihitsy izy, satria zay manarana azy dadanay mpanjaka, koana moa zay tsy mpanjaka, zay atao relève. Dia inona nataony? Niantso ny fianakaviany izy, ataovy mpanjaka ary zalahy satria dadanay mpanjaka moko, ahoana moa zany tsy hety. Dia ataovy mpanjaka zalahy. Dia misy mpiandraikitra tao Sekema, zay nalay nifidy anazy mpanjaka, dia nandritry ny 3 taona nanjaka tao Israely, tao Sekema moa zany misy faritra vitsivitsy, nanjakan'io Abimeleka io. Fa nitoy ihany dia ny fahaizan'Andriamanitra izy, satria tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny zavatra nataony dia ny fahaizan'Andriamanitra izy tao anatin'izay. Ny anankiray ihany koa dia Jefta ihany koa dia tsy natson'Andriamanitra direct izy fa ny vahoaka, ny ralahany zay nankahala azy no nifidy anazy ho mpitsara, ho mpitondra, ho relève tao anatin'io.
dia ny vahoaka no nifidy anazy hoe andao ianao amonjy anay, andao ianao mpiady, satria le razoky ity mercenaire zay ny tena asan'le ry zany, dia olona miady mihitsy. Dia ny vahoaka nifidy anazy hoe ompi tsara anay ianao. Fa inona ny mahasamihafa ny Jefta tamin'ny Abimeleka? Dia zavatra anankiray, izy nakatony tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Josoa 1:12 teny an'izay mihitsy izy hoe io nakatony tenin'Andriamanitra, natoky an'Andriamanitra izy tao anatin'izay, ka mendrika dia sitraka Andriamanitra no natonga anazy ho elève teo, na dia tsy Andriamanitra ary mifidy anazy manokana. Ohatrany hoe hoanary zany résumé-tsika kely zay rehetrarehetra zay, fotry blabla be eto aho, fa résumé kely le izy hoe ohatrany hoe na fanaovana relève tamin'ny vanim-potoana mpitsara, dia hitantsika teo fa miara-masa amin'olona Andriamanitra amin'ny fanaovana relève. Hitantsika teo Andriamanitra nanangana relève ao anazy hitantsika zay izy mihitsy no naka initiative, fa misy fotoana koa ianao mihitsy navela haka initiative hoe manaovy ianao relève. Inona no ataonao, matoky anavy ianao amin'ny fanaovana relève, dia miandry anao koa izy miandry ny andraikitritsika olona. Dikan'izany raha mahalala fanontaniantsika dia mbolohany ety avy amin'Andriamanitra sa avy amin'ny olona ny relève, toy izay hoe izy roa. Fa les conditions fotsiny tahaka ny Jefta dia hoe olona matoky an'Andriamanitra, olona mankatony tenin'Andriamanitra, zay ny sitrany, zay ny condition napetrany teo hoe olona matoky azy sy mitandrina ny didiny napetrany teo. Ary rehefa tsy misy mpitarika ny rehefa tsisy relève dia inona mitranga arak'le tantara teo, misy an'le cercle vicieux, samy manao zay tiany, samy manao zay mahafalifaly ny fontsika rehetrarehetra, dia ndao mandeha any dia samy manao zay ratsy kokoa ary ho an'ny sasany. Tia miverimberina foana rehefa tapitra ny vanim-potoana mpitsara dia hita hoe inona ma important leader anankiray, dia veriny indroa mihitsy izy averiny verset samihafa ireo Tsara 17:6, 21-25 fa mitovy ny zavatra teneniny tamin'izany andro zany dia tsisy mpanjaka tamin'ny Israely, fa samy nanao zay nataony marina avy ny olona rehetrarehetra. Une fois zany tamin'izany vanim-potoana zany rehefa tsisy leader mitondra anao sy mitarika anao amin'ny lalan'i Jehova, dia samy manao zay tiany. Ka hita teo zany fa tena zava-dehibe mihitsy ny fanaovana relève tamin'io fotoana anankiray io. Mbola mitohy ihanytsika vity ny vanim-potoana anankiray iny dia hiditra amin'ny vanim-potoana mpanjaka amin'izay tsika efa manakaiky ny Solomon tsika efa zataitrinareo efa tsy ela tsony. Tamin'ny vanim-potoana io Samuela zany mitarika mivoaka, izy moa zany mpitsara farany raha ny fantatsika, izy ny mpitsara farany teo. Dia rehefa nandeha ny fotoana tsy nanana relève ihany Samuela, ny zanany nieritreretiny hoe handimby azy, kanefa ny zany anankiroa nampimebe dia tsy tiany olona ny Israely mihitsy hoe tsy tianay ireo zanakao ireo satria tsy nanaraka ny dianao mihitsy fa omeo mpanjaka izay. Dia nidongo mpanjaka ny zanak'Israely teo, omeo mpanjaka izay. Eto marihana kely fa ny fangatahana mpanjaka dia tsy mampaninina mihitsy, ary Andriamanitra efa nieritreritra an'izay mihitsy tsy maintsy isy mpanjaka rehefa tonga amin'ny firenena anankiray ianareo dia afaka notenareo fa tsy noteka ao amin'ny Deutéronomie 7:70 misy an'izay hoe tena efa ao anaty projet an'Andriamanitra mihitsy nanao mpanjaka. Fa inona ny olana teto tamin'ireto vahoaka ny tongo mpanjaka reto dia ny motivation. Tady relève zany izy teto, diso motivation ny olona. Le motivation mihitsy tsy nety tamin'izy nangataka an'le mpanjaka, satria inona ny eritreretiny zareo mba haniny? Hitovizany amin'ny firenena hafa, ameo mpanjaka izay mba hitovy amin'ny ranona sy ranona. Zay ny mety aminay, alao reny mpanjaka reny nitarika anay, ary namafisin'Andriamanitra mihitsy ary hoe le motivation andiso io amin'ny toeny hoe tena fandavana ny théocratie mihitsy, satria tamin'izany tsisy mpanjaka, Andriamanitra no manjaka. Andriamanitra ny tompony zareo, izy no mpanjakany, dia ozy izy hoe tsy enao ozy izy no laviny nery Samuely, fa izaho Andriamanitra mihitsy no laviny. Any amin'le motivation zany diso hoe sady manonga mpanjakana, enjany zany fanjakan'Andriamanitra naongany reo tro be ny ataon'ireto zanak'Israely reto, fa zay diso motivation zareo. Dia rehefa diso motivation dia men'Andriamanitra zay tedaviny mihitsy dia Saoly, le Saoly mpivavaka be anankiray ty tsy valapatra amin'ity tsony fa efa hitanareo io misy an'le hoe Saoly mpivavaka be zay efa nataontsika teto amin'ny GMMB
tsy mbola misy taratasy tsy moa io fa afaka jerentsika ao amin'ny page Facebook na any amin'ny YouTube mitape fotsiny nao Saul Mpivavaka Be GMLB de vitanao daholo io de afaka arahanao io fa juste résumé fotsiny nataoko hoe fa inona nataon'ity Saul ity. I Saul io de tsy nakatohan'Andriamanitra, tsy natoky an'Andriamanitra izy aloha voalohany indrindra. Tonga de efa hita hatramin'ny voalohany zany ary io de tsy mahay manavaka ny zava-dehibe, le zava-panahy, le zavatra tian'Andriamanitra ho azony sy le endrika ivelany. Ny anazy zany fombafomba ivelany io foana ny mahafatifaty anazy. De raha lininareo de tsara be ty Matthieu 23 ty de vakio fa io tena opavary araka nataon'i Jesosy Kristy tamin'ireo fariseo reo mihitsiny reo fariseo mpivavaka be zay tena niteniteneny mihitsiny tao anatin'io Matthieu de zay vakio fa manampy ihany koa amin'ny azahoanareo fa ahoana moa ty Saul ty tena tsy nety mihitsy. Izy zany mila fombafomba foana rehefa hanao zavatra tsy matoky an'Andriamanitra izy fa fomba aloha. So de zao mapety, so de mivavaka aloha de am'izay Andriamanitra mihetsika, so de anao fanatitsika de manampy atsika Andriamanitra, so de atao an'izao ty mba etsehan'Andriamanitra. Zay foana nanazy ny olana fa izy tsy natoky an'Andriamanitra rehefa mandeha de ndao fotsiny matoky any tompontsika sy matoky ny teniny. Ary io de tia kely fa hitatsika moa zany tantarany fa tsy azavaiko hoe labe tsony io fa anareo de efa mahay azy ary makatoa izy ndray de mitovy amin'ny kristianina rehetra sy mpanompon'Andriamanitra rehetra, makatoa izy fa inona ny olana ny apahany any tory daholo io tanàna io dorana fa amin'ny apahany any etitsika mody amin'izay ny arena rehetrarehetra rehefa avy eo zany nitoetrany mankatoa fa amin'ny apahany. Nefa Andriamanitra rehefa mitady atsika ankatoa de 100 isanjato rehefa mankatoa amin'ny fotsika rehetra, sainao rehetra, fanainao rehetra, zay ny ankatoavanao ny tompo. Efa teo amin'izay de tady olo-kafa Andriamanitra de izy Davida kely endry io le mpanjaka araky ny fon'Andriamanitra io mazava tsara mihitsy tamin'izy mibedy an'i Saul teto hoe koa izao de tsy aharitra ny fanjakanao. Mantsy an'i Saul zany io tenenan'Andriamanitra io Jehovah efa nitady lehilahy ho azy araky ny fony ary izay no voatendriny Jehovah ho mpanjakan'ny olony satria tsy nitandrina izay nandidiany Jehovah anao ianao. Satria ianao zany ozy izy i Andriamanitra mantsy an'i Saul hoe tsy nitandrina ny didin'Andriamanitra de aka olona araky ny foko de i Davida izay olona izay. Inona mampiavaka an'ity Davida ty moa zany satria izy le ho atao relève rehefa avy eo de izy io ny tena mahatsara anazy hoe araky ny mpanjaka araky ny fon'Andriamanitra de io référence ho an'ny mpanjaka ny Joda rehetrarehetra. Raha misy mpanjaka tsara ao amin'ny Joda de satria izay mitovy amin'ny Davida. Raha misy mpanjaka ratsy ao amin'ny fanjakan'ny Joda de satria izy tsy mitovy amin'ny Davida, zay ny dikany. De io référence mihitsy io tian'Andriamanitra mihitsy io Davida satria tena araky ny fony de ohatr'izay ty exemple ty Ahaza, roapolo taona aza fonin'izy vao nanjaka ary 40 taona ny nanjakany tao Jerosalema ary tsy nanao izay mahitsy teo masiny Jehovah Andriamaniny tahaka ny nataon'i Davida rainy izy. Hitanao io tahaka ny nataon'i Davida rainy izy foana ny référence ary io mpanjaka ratsy Ahaza ozy izy de tsy nanao izay mahitsy teo masiny Jehovah izy tahaka ny nataon'i Davida. De inisy exemple anankiray ihany koa ty mpanjaka 18:1 de 3 ihany koa ary tamin'ny taona fahatelo nanjakany Hosea zanaky Ela mpanjakan'i Israely no vao nanjakany Ezekia ndray zany resahany eto. Ezekia zanaky Ahaza mpanjakan'ny Joda ary nanao izay mahitsy eo masiny Jehovah izy tahaka izay rehetra nataon'i Davida rainy. Ty ndray zany le mpanjaka tsara eto de Davida foana ny référence amin'ny rehefa hoe mpanjaka tsara, mpanjaka ratsy satria Davida le araky ny fon'Andriamanitra, le mankatoa an'Andriamanitra, le miaraka amin'Andriamanitra foana. Ijery kely tsika ny fanjakan'i Davida hoe ohatrotry ny ahoana moa ny fanjakan'io Davida io ajerena de nanjaka nandritry ny 70 taona izy zany tao Israely 7 taona tany Hebrona tambola nanjaky Saul. Maty Saul de avy eo nakany Jerosalema amin'izay izy nanjaka tany nandritra ny 70 taona zany hoe 7 ans tao Hebrona de 33 ans izy tany Jerosalema nanjaka.
io tena zava-dehibe amin'ny tantaran'ny baiboly mihitsy io tantarany fanjakany Davida io satria maninona ao amin'io ny atombohan'le hoe dynastie davidika zany hoe le fanjakana mitohitohy avy amin'ny Davida le taranaka Davida no nanjaka tamin'io de tena zava-dehibe satria io le nanjaka io le efa fampanantenana nataony Jakoba tamin'ny zanany hoe Joda aminao izy ny tean'ny fanjakana avy amin'ny fanjakan'ny Joda de tanteraka tao amin'ny Davida fa izy ny azon'ny dynastie ary ny fanjakany de tsy tapaka mihitsiny zay koa mampiavaka an'io nanjaka foana ny zanany nandritra ny génération maromaro tsy tapaka mihitsy nandritra ny 10 vanim-potoana moins 1010 avant Jésus-Christ à 587 avant Jésus-Christ io datitsika io nanjaka foana zany ny taranaka Davida tao anatin'io de point anankiray tena zava-dehibe koa de nazahoany an'i Jerosalema satria io ny renivohitry Joda aloha voalohany indrindra renivohitry ny fanjakany fa teo koa ny nananganana amin'ny tempoly eo koa zany zava-dehibe ho resahantsika zay satria zay ny tena anisan'ny zava-dehibe koa rehefa ijery any Solomonitsika de tao koa le tanànan'i Davida tsona hoe Ziona rehefa mamaky ny salamitsika salamo maromaro miresaka hoe avao Ziona misy famonjeny Israely avao Ziona de zava-dehibe koa io Jerosalema io zany ary nanamarika amin'ny fanjakan'i Davida de hitatsika fa izy de olona mpiady c'est un homme de guerre miady izy ary tao anatin'izay de misy fandresena foana nomen'Andriamanitra anazy satria Davida tena natoky an'Andriamanitra mihitsy amin'ny resaka ady na de kelikely ary izy de tena nandresy foana nataon'Andriamanitra nandresy foana izy ny fanjakan'i Davida zany tao anatin'io vanim-potoana io aza lazaintsika hoe mini empire kely mihitsy satria fanjakana rehetra manodidina anazy resin'ny Davida daholo tsy niangana mihitsy fa resin'ny daholo tao anatin'izay mbola eo amin'ny Davida ihany tsika ty amin'izay ny point anankiray hidirantsika amin'ny Solomona rehefa aveo de satria tsy resaka ny tantaran'i Davida ray manontolo tsika hoe naniny sy Batseba sy ny tohiny sy ny rehetrarehetra tsy hidirantsika zany fa ny m'intéressé atsika de ty anankiray ty sy hidirany amin'ny Solomona rehefa aveo ny fikasan'i Davida hanao tempoly rehefa nylamy manontany sy ny firenena de iny ary i Davida ao amin'ny Samoela faharoa 7:1 ka hatramin'ny 7 nieritreritra ny hanao trano ho an'Andriamanitra izy fakitsika le izy ary raha nipetraka tao an-trano ny mpanjaka ary efa nampiadan'i Jehova tamin'ny fahavalony rehetra manodidina azy izy tandreo nampiadan'i Jehova tamin'ny fahavalony rehetra manodidina azy zany efa resin'i Davida daholo mihitsy ny fanjakana manodidina anazy de hoy mpanjaka tamin'ny Natana-paminany akory zato mitoetra amin'ny trano sedera nefa amin'ny fiaran'Andriamanitra kosa mitoetra anatilay de hoy Natana tamin'ny mpanjaka andeha ataovy zay rehetra am-ponao fa Jehova no momba anao ary tamin'iny alina ihany de tonga tamin'ny Natana ny tenin'i Jehova nanao hoe andeha lazao amin'ny Davida mpanompoka hoe izao no lazain'i Jehova inona amin'izay ny navalina n'Andriamanitra an'io ary ianao va no hanao trano itoerako fa tsy mbola nitoetra an-trano hatramin'ny nitondrako ny zanak'Israely niakatra avy tany Egypta ka mandrakandroany fa nifindrafindra toby ary tamin'izay rehetra nifindrafindrako niaraka tamin'ny zanak'Israely mo nisy nitenenako akory va ny firenen'i Israely izay notendreko ho mpiandriny Israely oloko ka hanaovako hoe nahoana ny tsy nanao trano sedera ho ahy ianareo eto zany Andriamanitra tena nanda mihitsy hoe mahampime koa zany fikan'la zany Davida elana anao trano ana zany efa hatramin'izay nandendeha teny tsy nitady trano an'izaniza akory ary tsy niteny hoe hitoetra amin'ny trano tamin'iza akoriny de nilavin'Andriamanitra le fanaovana trano tamin'io afaka angalantsika lesina ngezabe zay zavatra zay satria tena mampianatra zavatra atsika alohan'izay aloha ijerentsika an'le lesina roa de mila fantarantsika ny contexte tamin'izany vanim-potoana zany hoe tamin'ny vanim-potoana ny ainany Davida ohatrany ahoana ny tontolo manodidina sy fombafomba fataon'ny olona tamin'izany hoe tamin'izany fotoana zany rehefa misy mpanjaka ny fanjakana rehetra manana mpanjakany fa samy manana ny tempolony avy ihany koa de samy manana n'Andriamaniny ihany koa de tamin'io fotoana io mifanakaiky mihitsy ny
tempolo sy ny lapam-panjaka. Zany hoe raha eto zany eto ny lapam-panjaka dia kinelahy itsiny atao hoe tempoly. Ohatr'izay zany le sarin'le izy ary tsy vitany hoe mifanakaiky toerana fotsiny fa ny andraikitra ao anatin'io dia mifampidipiditra mihitsiny. Satria indraindray hoe miteny ny Andriamanitra dia le mpanjaka miteny hoe ohatr'izao le tenenin'Andriamanitra na le mpanjaka indray no miconsulte an'le Andriamanitra ary dia ohatrohatr'izay misy fifandraisana akaiky tsara mihitsy zany ny resaka fanjakana sy ny fivavahana tamin'izany vanim-potoana zany. Dia inona ny mpanjaka tamin'izany vanim-potoana zany manangana tempoly eo akaikin'ny lampany foana. Dia ny antony hanangana an'zareo tempoly dia misy antony anankiroa lehibe. Voalohany aloha fangatahana fitahiana. Ozy izy hoe andeha hanangana tempoly any Andriamanitra ohatr'izao dia hangataka fitahiana mba handreseko amin'ny ady rehetrarehetra sy mba toeran'ny fanjakako dia hananako dinasty. Ohatr'izay zany fataon'ny mpanjaka tamin'izany fanjakana firenena hafa moa zany io resahako io. Dia na ny zavatra anankiray koa ny antony hanangana ny tempoly dia satria nahazo fitahiana izy, satria izy nandresy tamina ady lehibe anankiray dia te hideran'le Andriamanitra izy dia hanangana tempoly izy ho an'izay zavatra izay. Zany hoe io zany misy somary ohatran'ny condition kely ohatr'izay foana tamin'izany vanim-potoana zany rehefa hanangana izy. Kanefa ny Davida tena hafa mihitsiny. Rehefa mamaky tsara ny tantara Solomona teo aloha tsika dia i Solomona mihitsy miteny hoe io fikasany Davida nanao tempoly io dia tsisy ohatr'izany tsy ohatr'izany ny antony nananganany fa tena fanajanan'Andriamanitra hoe nahoana ozy izy zampanjaka tia mipetraka amin'ny trano sedera nefa mifiaraka amin'ny faneken'ny tompo ao anaty tranolay. Izany hoe misy bonne intention ihany zany tao anatin'ny Davida tamin'izy nieritreritra hanangana tempoly fa lavin'Andriamanitra izay zavatra izay. Eto amin'izay tsika efa afaka maka lesona hoe inona zavatra anankitelo ny afaka ianarantsika momba an'Andriamanitra eto tamin'io fikasany Davida hanao tempoly io. Ataoko amin'ny teny gasy mazava tsara, tena azontsika teny gasy pure mihitsiny izy teny voalohany transcendance de Dieu. Io zany mialatsiny fa io teny gasy haiko amin'izao transcendance de Dieu zany hoe io Andriamanitra io dia tsy fihezitsika mihitsy, distinct, samy hafa amintsika olombelona mihitsy. Io Andriamanitra le avo indrindra, Andriamanitra lehibe any ambony be any ka tsy afaka hiditsika anaty trano mihitsy io Andriamanitra io. Tsy afaka hoe hitoetra ao anaty trano ary zay naverimberiny teo fa iza moa zao izy nitoetra ao anatina trano. Zanga kely bilitika ohatrany lary Davida nitoetra ao anatina trano zany. Ary inona nilako an'izany trano sedera zany? Tsy ilain'Andriamanitra zany. Ary mipetraka ihany koa ny souveraineté de Dieu. Izy souverain izy, zay tiany ataony atao, tsy hoe anao trano lahy dia zay tiany lahy atao hanangana trano. Ary natana ary nanohana ny tenin'i Davida mihitsy ataovy zay tianao atao ozy izy momba anao Andriamanitra. Kanjo ny alina an'iny dia efa voateny natana hoe zay tiany lahy atao ahoana natao, tsy zay tiany lahy ny atao fa zay tiako ny atao. Io ny anarantsika souveraineté an'Andriamanitra io mila considérentsika hoe tsy zay tiantsika reto fa zay tian'Andriamanitra. Ary farany tena nafinaritra indrindra dia ny fahasoavan'Andriamanitra tao anatin'izay tantara izay. Satria maninona? Voalohany aloha napatsahivy napartira amin'ny verset 8 amin'ilay texte teo hoe izany no mifidy anao ry Davida. Andro ondry tarihanananina tariha ianao ry Davida no natsoko ho mpitondra ny zanak'Israely ary fahasoavan'Andriamanitra zany. Fanotoy ianao amin'io ihany koa io fampatsahivana ny fahasoavan'Andriamanitra io dia nandà Andriamanitra teo fa nisy surprise be hoe anao trano any ary ary andao ary tsika anao trano any. Tena zay le Andriamanitra tsika. Misy fotoana izy miteny hoe non, misy antony izy ary souverain izy miteny hoe non, fa ao anatin'ny famindrapony izy dia manaiky any. Kanefa misy condition le izy ao anatin'izay zavatra izay. Jerentsika kely ao anatin'ity Samuel ty hoe le faneken'Andriamanitra n'le hanangana tempoly. Ary efa tapitra ny andronao ka ody mandry any amin'ny razanao ianao dia atsangako andimby anao ny zanakao izay aterakao ary ampiteriko ny fanjakany. Dia io no anao trano anao ny anarako ary izao kosa ampitoetra ny seza fiandriana ny fanjakany ho mandrakizay. Izao ho rainy ary izy ho zanako. Raha manao izay meloka izy dia anariko amin'ny tsorakazon'olona sy kapoko ny zanak'olombelona.
nefa mifamindra-poko tsy mba hialaminy tahaka na nesorako tamin'ny Saoly izay nesoroko teo anoloanao ary nitaranakao sy ny fanjakanao hiteotra eo anatrehako mandrakizay ny seza fiandrinananao hitoetra mandrakizay tahaka arak'izay teny rehetra izany sy araky ny fahitana rehetra izay nolazaina tana tamin'ny Davida toy ihany teo tapaka le izy. Ao anatin'iny texte iny dia verina ao anatin'le grâce sika misy fampanantenana telo nataon'Andriamanitra ho an'i Davida tao anatin'ity hoe tsy ianao nanorina tempoly fa zao na dia nanana fikasana mampime ary ianao ry Davida tsy manino hotahiko foana ianao ao anatin'izay omeko dynastie ianao zany hoe meko taranaka ianao iny dynastie davidika efa niresantsika tery aloha teo foana ary ny zanako ao no anatrano ho an'ny anarako dia ampitoetra ny fihazinanany fanjakano mandrakizay zava-dehibe ty hoe ny zanako ao no anao ny trano ho amin'ny anarako raha nahititsika teo dia ny fomba fanaon'izao tontolo izao le fanjakana dia eto amin'izao tontolo izao rehefa manangana tempoly dia donnant le izy satria le Andriamanitra nieritreretin'ny fanontay anazy dia anao tempoly izy na satria izy nanana fandresena dia ok ameko tempoly le Andriamanitra misy resaka donnant ohatr'izay foana fa Andriamanitra tena tsy nanao an'izay mihitsy fa fahasoavana ngeza be nomen'Andriamanitra anazy hoe na tsy misy tempoly areo dia zao nomeko anao zao fampanantenana ataoko aminao omeko dynastie foana ianao na tsisy tempoly areo ary io tempoly io tsy amin'ny andronao fa omeko atsangako foana le zavatra nieritreretinao iny dia anangana tempoly fa ny zanakao no anao an'io ary mbola fampanantenana tsara lavitra ao anatin'izay dia ampitoeriko mandrakizay ozy izy ny seza fiandriana fanjakan'ny dynastie anao io mandrakizay mihitsy ny toeran'io dikan'izany io tempoly io zany tsy resaka hoe satria Davida nanao an'izao dia nanao tempoly izy na satria Andriamanitra nanao an'izao tamin'ny Davida dia anangana tempolo an'Andriamanitra izy tsisy an'izany mihitsy eo fa tena Andriamanitra naka inisiativa hoe non tsy omeko tempoly ianao amin'ny vanim-potoana iainanao zanakao nanao an'io fa omeko fitahiana koa ianao miaraka amin'izay dia omeko foana ianao dia ireo hitatsika ireo le izy hiditra amin'ny le tena izy amin'izay tsika i Solomon raha resaka ny tantaran'i Solomon tsika dia tsy averiko aminareo tsony le tantara efa mahazatra hoe Solomon nanoratra ny tonkiran'i Solomon i Solomon nanoratra ny proverbe sy ny sisa izy le nahazo fahendrena dia nitsara n'le vehivavy anankiroa reny efa haitsika zany ary misy baiboly any an-tanantsika dia afaka vakitsika tsara iny tantara iny fa ndraiky amin'le relève aloha no jerentsika hoe ohatrana ahoana ny famindram-pahefana ho amin'ny Solomon tronahoana le Davida le olombe mpanjaka enjana be référence amin'ny mpanjaka rehetrarehetra iny fa nisy zanaka anankiray anolo anazy fa ohatrany ahoana ny fomba fitrangan'izay dia mizara tantara roa lehibe ary zary tena gaga tamin'ny nanomana nyity hoe ahoana koa ary zany dia voalohany tantara voalohany momba ny famindram-pahefana io dia ao amin'ny mpanjaka voalohany toko voalohany sy toko faharoa nitrangany tantara io zany hoe tsy avoaka koa zany le versi fa lava loatra io fa tantaraiko aminareo fotsiny le izy sarotra be mihitsy ny nazahoan'ny Solomona fitondrana tamin'io tsy tena évident loatra satria maninona maro ny zanak'alany Davida alohan'ny Solomona zany le teraka tany Jerosalema fa ny zokony rehetrarehetra ny akamarony dia teraka tany Hebrona le izy nanjaka 7 taona be dia be zany ny zanaka Davida dikan'izany misy concurrence enjakenjana tao anatin'izay rehefa ho faty Davida akan'ny relèvany dia misy an'ity razoka anankiray ity ny tena nampiavaka anazy ny zokony Adonia zay no nitaky ny fitondrana tamin'izay hoe satria zany zokony indrindra amintsika rehetrarehetra zany nanao mpanjaka dia efa nanao fikafika izy nanao ny zavatra mety rehetrarehetra izy asaina daholo ny olona rehetrarehetra nanao fety izy dia tsy natsony Solomon satria sao dia anelingelina dia eto nisy fikafika natao Batseba sy Natana zany tatsika tsy maintsy Solomon ny eo satria Solomon manko zanaky Batseba dia tsy maintsy Solomon nareo fa tany farany any dia
Solomona ihany napetraky Davida tao anatin'izay fa nisy tsy tadidiny Davida kely hoe fa nanao promesika izy teo aloha teo fa teo izy vao nitenen'ny Batseba hoe ianao nefa niteny hoe Solomona anio e de oke manaiky zany izy. Le tantara anankiray faharoa indray dia ao amin'ny tantara voalohany sy tantara faharoa hafa indray ny version any tsisy idiran'izany mihitsy ary tsisy resaka momba ny Adoniasy Batseba sy natana mihitsy ao anatin'ity tantara voalohany sy faharoa ity fa tena nisy an'izao zavatra hoe misy hafatra Andriamanitra ho amin'ny Davida hoe iza nataonao relève. Andriamanitra indray zany niditra an-tsehatra rehefa tantara voalohany sy tantara faharoa no resahany eto dia amin'io ny verset an'ilay izy dia ohatra hoe fa indro ianao hiteraka zazalahy izay ho lehilahy miadana. Dia izay mihitsy ny anarao Solomona. Solomona avy amin'ilay hoe shalom. Izay ny rasinina an'ilay izy dia ilay shalom miteny hoe fiadanana dia io lehilahy miadana ozy izy ary ampiadaniko tsy hisy ahazoazo ny fahavalony rehetra ko ny anarany dia atao hoe Solomon io efa hitantsika io ary ampiadaniko sy amindrako amin'izany Israely amin'izany androizany sy ny toyany sy ny sisa hoe izy no anatrano anahy miaraka amin'ny fitahiana rehetra miaraka amin'izay dia mbola ohatr'izay ihany koa ary amin'izany dia ambininy ianao izy ity ambininy ianao izy ry Solomon tu réussiras raha tandrina akatony lalàna sy fitsipika nandidiany Jehovah Mosesy Israely sy ny toyany. Io zany nisy hafatra zany rehefa andimby any sy David Solomona dia nisy hafatra Andriamanitra ho an'ny Davida hoe or Davida Solomona le izy fa tao anatin'izay Andriamanitra mihitsy koa nifidy an'i Solomona fidy directa mihitsy ianao Solomona le izy ary tamin'izany ary tamin'ny zanako rehetra fa maro ny zanaka nomeny Jehovah dia Solomona zanako no fidiko hipetraka amin'ny seza fendrianan'ny fanjakan'i Jehovah anjaka amin'ny Israely dia Solomona zanako io izy io no natrana anahy dia miverina ihany le refrain hitantsika iny. Efa vita zany Andriamanitra no mifidy nametraka hafatra aloha izy dia avy eo nifidy an'i Solomona fa tao anatin'izay rehefa fantatry Davida amin'izay hoe ito le relèveko inona nataony nampahereziny Solomona natao anatin'iny. Zay zany rehefa anao relève sika dia aza manadina ampaherezo le relève atsika io tahaka nataony Davida ny Solomona ankehitriny teo anatrehany zanak'Israely rehetra fiangonan'i Jehovah sy teo anatrehan'Andriamanitra tandremo io sidin'io ny didin'i Jehovah Andriamanitra trareo rehetra mba inona ity tananareo ity tany soa ity sady avelanareo olovan'ny zanakareo mba mandimby anareo mandrakizay izy ary anao ry Solomona zanako io le afatra ho an'le zanany io ho an'le relèvany io ako fantatrao Andriamanitra ny rainao ka anompo azy amin'ny fo rehetra sy fanahy manontolo. Zany le afatra Davida ho an'ny Solomona eto fa i Jehovah izy dia mandinika ny fo rehetra ary ny fieritreretana rehetra dia fantany avokoa raha mitady azy ianao dia ahita azy fa raha mahafohy azy kosa ianao dia ariny mandrakizay koa mitandremo fa Jehovah efa nifidy anao hanao trano fiteramasina mba dia mahereza sy mahefa ozy izy. Rehefa vita an'izay dia nomeny Davida Solomona amin'izay ny plan de construction rehetrarehetra. Io zany tsy hoe ataoko relève ianao dia ndana amin'izay mandeha any fa misy asa nataony teo mena amin'izay le plan omena amin'izay le passation an'le izy dia nanao passation Davida teo ary Davida nanome Solomona zanany sary ny lavarangana fidirana sy ny trano faheretana sy sisa misy sary be dehibe misy plan be dehibe nomena anazy teo dia rehefa vita ny fanomezany plan dia nampahery izy hoe mahereza sy mahatanja ka mahefa aza matahotra na mivadi-po fa Jehovah Andriamanitra dia Andriamanitra no momba anao tsy andao nanao na foy anao izy mba raha mpavitanao ny asa rehetra anaovana ny tranon'i Jehovah dia tsy vita an'izay tena mahafinaritra mihitsy ity Davida ity rehefa anao relève ary mahay raha mihitsy izy anao anio nivavaka koa izy ho anazy satria tsy miankina aminazy fa efa fiainan'olona hafa indray no mandeha ao anatiny io fa mivavaka izy mangataka amin'Andriamanitra izy eto ho an'i Davida hoe ary omeo fo marina Solomona zanako hitandrina ny didinao ary io foana ny tena mahafatifaty an'i Davida ny atonga ny Solomona an'iny hitandrina ny didinao sy ny teny vaolombelona sy ny lalanao ka anao izay ny rehetra izany sady havita ny lapa izay efa
amoriko sy anaovana azy, ny anaovana azy azafady. De mandeha voalohan'ny Davida rehefa mivavaka izy de tsy niavy tanin'ny tempoly, tsy niavy tanan'le vision fa inona? Ankatony tenin'Andriamanitra hoe io relève apetraka ao io. Tsy le vina aloha tonga de eritreretina hoe io zao raha ataoko an'izao de mavita an'izao de mavita an'izao de milaybe ny asantsika rehefa tsy aorinatsy fa inona foana verina amin'ny tenin'Andriamanitra foana izy ao anatin'io de ito toy anito hoe haitsika ny tantara nomeny Davida nangony Davida daholo ny arenatra rehetra anaovana ny asa mbola kely somary fozy izy i Solomona tao anatin'io tena mbola zaza sy tanora fanahy izy nefa lehibe ny asa anaovana an'le lapa de ino angony daholo ny arenany rehetrarehetra nanao investissement betsaka mihitsy izy ho an'io relève an'io hoe tsy mandeha tanapolo io raha tsy ary tsy anaonao hoe eo izy vo iketrika fa nomeny azy daholo ny ressource rehetrarehetra zay ilayntsika rehetrarehetra de reo ny liste lavabe nomeny Davida anazy. Teo koa zany le fampanantenany aiza am'izay ty tsisy slide tsisy animation le izy raha résumé-tsika le izy de ny tantara voaloha sy tantara faharoa de resaka ny asan'Andriamanitra fanaovana relève. Andriamanitra mihitsy no mifidy kanefa tao anatin'izay nisy ny andraikitry Davida tanareo nomeny plan de construction mivavaka ao anazy izy nomeny afatra izy naencouragé nanangona ny ressource rehetrarehetra izy nomena ny Solomona ary tao amin'le mpanjaka indray io le nisy fikafika natao tsy tena misy Andriamanitra nifidy manokana anazy tsy tena hitantsika eo zay le izy fa teo ihany koa nefa Andriamanitra teo ihany koa Andriamanitra tao anatin'iny ary teo koa le fampanantenany Davida efa natao nefa nanao promesse tsy ny Davida hoe Solomona ny eo ary nisy asan'Andriamanitra tao anatin'izay rehetra zay. Raha ravina zany ny fandehan'izy roa teo hoe fa io hoe fikafikan'olona ve mahatonga an'le izy hoe eo le relève sa Andriamanitra ny andrasantsika hifidy relève zany miteny hoe fiara-miasan'ny olona s'Andriamanitra ny nanaovana ny relève tena miara-miasa io rehefa tsy hanao ianao nefa vitan'Andriamanitra foana io ne vitan'Andriamanitra foana io fa nefa tady dio sy tsarovo tsara ty zavatra misy vokany foana ny tsy fandraisantsika andraikitra tahaka n'izany ny tao ampitsara rehefa tsy mandray andraikitra ny mpitsara ametraka relève ao anazy de inona mitranga samy manao zay tiany daholo tsika rehetrarehetra andao fa zay hitantsika mety mety de ohatr'izay koa tamin'ny Davida rehefa tsy nandray ny andraiky ny Davida hoe Solomona marina tokoa napetraka eto hitantsika tao anatin'le mpanjaka voalohany de inona mitsangana adona alao zany ataoko rehefa tsisy anaoko rehefa tsy mandray andraikitra tsika de misy sekelakely foana misy problème kely foana kanefa Andriamanitra tompon'ny tantara sy mifeny tantara de matoky azy fontsika ao anatin'izany. Ajerentsika ty de ataoko lanina be fa manjary tsy afaka manao tsony le namako rehefa aveo tinganiko fotsiny io satria résumé amin'ny fanjakany ohatranao na fanjakany Solomona de resaka verina kely amin'le développement personnel tamin'ny herintsika resaka fahombiazantsika zao satria ty Solomona ty de olona nahomby indrindra anisan'ny nahomby indrindra tamin'ny mpanjaka jereo fahombiazana ara-politika sy ara-tafika manana ministra be dehibe izy manana faritra 12 ny fizarazarany fanjakany tena mirafitra tsara mirafitra kokoa noho ny Davida ary misy gouvernorany avy de ny fitara faritra nanjakany Solomona moa zany tsy tantaraintsika tsony fa tena efa lehibe ngeza ny Davida satria izy efa niconquérirany le tanàna fa mbola ngeza koa ny Solomona tao anatin'izay tena nahomby ty razoky anankiray ty ary misy ny kalesana ananany rehetra tsy tambo isaina efa jerentsika ary tsy miala amin'izay koa fahombiazana ara-toe-karena sy ara-tsosialy eny zany ty razoky ty ozy izy hoe ary Joda sy Israely dia maro tahaka ny fasika tamoron-dranomasina ny amariny sady mihinana sy misotro ary mifaly ny olona rehetrarehetra zany mihinana misotro de faly daholo de tahaka ny vatony sady amin'ny volafotsy sy ny volamena eritreretanareo tsara ne zany hoe ahoana mahatonga zany volantsika mitotongana 20 milliards efa ataony zalasary 50 ohatr'izao any amin'ny Facebook nefa tamin'ny vanim-potoanan'ny
Solomona dia misy an'ity ary nataon'ny mpanjaka ho tahaka ny vatony abetsaky ny volafotsy sy volamena tany Jerosalema ary ny azo sederana ataony toy ny aviavy eny amin'ny tany lemaka amorontsiraka. Dia volamena nanana ny tena betsaka tsy tambo isaina ary nilanja ny volamena izay tonga tao amin'ny Solomona isa-taona mihitsy io dia talenta volamena 980 afa-tsy izay nentin'ny varotra sy ny mpandrato ary ny mpanjaka ny Arabia rehetra sy ny mpanapaka ny tany dia samy mitondra volamena sy volafotsy ho an'ny Solomona. Io zany tena enjana le Solomona tao anatin'io ary azo hitantsika ao anatin'izany taratry ny fahendreny satria le fahendrena nanome intelligence anazy, nanome tena fahendrena enjana mihitsy nafahany nanao sy nahazo an'ireo arena be deaibe ireo tena hainy tatana. Nisy fahombiazana ara-pifandraisana koa io, fifandraisana amin'ny olona tena zava-dehibe mihitsy ry zareo anatina développement personnel, aza atao ambany zavatra mihitsy zany zavatra zany dia ny amin'ny mpanjakany Egypta aloha voalohany indrindra mba hisian'ny filaminana dia nivadiny reny zanaky ny mpanjakany Egypta dia milamina tsara ny tany sy ny firenena. Misy any Rama ihany koa mpanjakany Tiro izay namany Davida teo aloha, niara-niasa tamin'io ihany izy ary nitony fiara-miasa tao anatin'izay. Ny mpanjaka vavy ny Sheba izay efa hitantsika io tonga tany aminazy nitsapany fahendreny dia avy eo nanome arena be deaibe an'ny Solomona ihany koa, tena grave be ny nataon'ity zalahy ity ary mpanjaka maro le Arabia moa hitantsika teo fa mbola misy mpanapaka maro ihany koa. Nanana fifandraisana be mihitsy ity Solomona ity dia tsy nijanona teo, tsy hoe fifandraisana fotsiny fa hitantsika fa nitarika azy hideran'Andriamanitra zany. Raha jerentsika i Rama dia niteny ozy izy i Rama rehefa nahitany Solomona, isaorana anie Jehovah-Andriamanitra ao izay tia anao ka nametraka anao amin'ny seza faindrianan'ny mpanjaka ho an'i Jehovah-Andriamanitra ao, fa noho ny fitiavan'Andriamanitra ny Israely amin'ny toetra azy mandrakizay no nanaovana anao mpanjaka mba hanao fitsarana sy fahamarinana. Zany hoe niteran'Andriamanitra mihitsy koa zany ireo mpanjaka ireo fa tsy vitany hoe mifandray tamin'ny Solomona fotsiny ary ohatr'izay koa ity mpanjaka vavy Sheba ity. Teo le mpanjaka vavy Sheba zafady fa ity Rama indray no miteny eto hoe isaorana anie Jehovah Andriamanitra Israely izay nanao ny lanitra sy ny tany noho ny nanomezany an'i Davida zanaka endry izay manana fahendrena sy fahalalana ka nanao-trano an'i Jehovah sy lampa-hoantenany izy. Farany ao anatin'ity dia misy fahombiazana ara-panahy. Inona moa le fahombiazana ara-panahy? Dia tena zava-dehibe nanana Solomona n'le fahendrena. Hitantsika eo amin'ny mpanjaka voalohany toko 7 ny zavatra nangatahany Solomona dia fahendrena tamin'Andriamanitra. Ary tena hita taratra tamin'ny fifandraisany tamin'Andriamanitra hoe na afaka nangataka zavatra be deaibe ianao fa ny fahendrena no nangatahanao. Kanefa tsy naharaka ny Davida mihitsy izy, mbola mijanona Davida foana le olona araky ny fon'Andriamanitra. Dikan'izany zany tsy moyen mesurena ny fifandraisanao sy ny ara-panahinao mihitsy ity resaka fahendrena ity. Tsy io ny andrasan'Andriamanitra n'izany mpanjaka hoe tena enjan'izany, fa Davida mbola mijanona Davida foana ny référence rehefa miresaka mpanjaka tsara tsika na mpanjaka ratsy dikan'izany na dia teo ary le fahendrena izay tena tsara ary tena important io rehefa mamaky ny boky Solomona afitsika, tena tsara io fa tsy naharaka ny Davida izy tao anatin'io. Tamin'ny lafin'ny fifandraisana sy mifankatoavana an'Andriamanitra sy mifankatoavana ny teniny, zay no marika imesuren'Andriamanitra hoe mpanjaka tsara ve ianao sa mpanjaka ratsy. Zany hoe na teo ary le fahombiazana tsara be nataon'ny Solomona dia ny marika imesuren'Andriamanitra mahatsara anao ihany dia io fifandraisanao aminy. Ka sao dia ny asany mamaiky atsika sika relève, tsy ny asany mamaiky atsika ary tsy ny asa koa mamaiky an'Andriamanitra fa inona fifandraisana aminy sy ny amin'ny teniny. Dia nivadika tamin'Andriamanitra izy tao aorianan'io satria na dia nanana fahendrena izy hitantsika tsy nahomby izy tao anatin'iny nivadika izy satria nanana vady be deaibe. Nadaboka ny tany Andriamanitra, nasa nanompo tsampy ny zanak'Israely tao anatin'io. Tena zava-dehibe amin'Andriamanitra zany ny fankatoavana azy sy fankatoavana ny teniny ary miveriny mimbetsaka le teny ao. Na ho an'i Davida ny teny anazy io na Andriamanitra ny teny anazy hoe mitandrina ny didiko sy ny fitsipiko.
hitantsika eo reo aby imbetsaka indray ato dia indraindray ato fantelony fanefany fandimy faneny mbola misy maro ao anatin'ny baiboly fa tsy ary tany saiko anareo daholo fa feno gamby io fa zay foana ny fepetra voalohany napetrak'Andriamanitra. I Solomona point farany indrindra ko leva manohy ny sy manatanteraka ny vision any Davida dia ato izy amin'izay zany le anangana an'le tempoly iny amin'izay zany aspect jerentsika eto hoe ary izy tamiko Solomona zanako no anao ny tranoko sy ny kianjako fa efa nifidy azo zanako ary izao orainy ary ampitoetra ny fanjakano mandrakizay aho ary maharitra mandrakizay maharitra mitandrina ny didiko sy ny fitsipiko mandrakariva izy tahaka ny amin'izao anio izao. Zany hoe i Solomona zany le anatanteraka ny Leviny zay moa le nitenentsika tamin'ny voalohany io ilana relève dia ampitohy any Levina an'le leader teo aloha dia takatry Solomona tsara zay vision an'Andriamanitra zay le vision ananan'i Davida mikasika ny tempoly ilay transcendance an'Andriamanitra araveriny hoe io Andriamanitra io ka tsy mitoetra ao anatina trano akory ary tamin'izy nanokana ny tempoly dia zay no miteneniny tao anatin'ity hoe Andriamanitra vao izy dia olona amin'ny olona ety an-tany tokoa ny lanitra ary lanitry ny lanitra azy tsy ombanao koa maika fa ity tranonao ataoko ity. Takatry Solomona tsara zay vision zay dia napetraka ny marika fotsiny io tempoly io fa tsy io zany le tranon'Andriamanitra itoeran'Andriamanitra fa Andriamanitra dia manerana izao rehetra izao. Dia takany ihany koa le grasy nomeny any Davida hoe hitoetra ao amin'ny tempoly Andriamanitra hieny vavaky ny vahoaka izay no mitenenina teo koa atreo ny fivavaka sy fifonan'ny mpanomponao Jehovah Andriamanitra mba hanehoanao hoenonao ny fitaraina sy ny fivavaka izay ataon'ny mpanomponao eto anatrehanao mba hiratan'ny masonao andro amanalina amin'ity trano ity dia amin'ny fitoerana no lazainao hoe ao no asiko ny anarako hiainonao ny vavaka izay ataoko izay ataon'ny mpanomponao manatrika ity fitoerana ity. Dia tsy vitan'izay fa io toerana io ihany koa dia ny vahiny ihany koa dia afaka makeo ary aeno koa ny vahiny izay tsy isan'ny Israely olonao fa tonga avy amin'ny tany lavitra noho ny amin'ny anaranao lehibe sy ny tananao mahery ary ny sandrinao ahinjitra koa raha avy izy dia mivavaka manatrika ity trano ity. Zay zany iny zavatra iny ary mbola atafiditra anatin'ilay grasiny faharetan'ny fitohizan'ny fanjakan'ny Solomona naharitra mandrakizay mety tsy mandrakizay fa ela aloha ny faharetan'ny fanjakan'ny Solomona 700 taona be zao ary tsy tapaka mihitsy io. Dia mbola hitantsika fa nitohy an'le izy dia ny zanany Rehoboama no nanjaka teo amin'ny toerany rehefa avy eo dia mbola mariky le fampanantenan'Andriamanitra ihany zany zavatra zany ato amin'ity ary Solomona nanjaka 700 taona tamin'ny Israely rehetra tany Jerosalema ary Solomona lasa nodimandry any amin'ny razany dia nalevina tao tanànan'i Davida rainy izy ary Rehoboama zana no nanjaka nandiby azy. Hitanareo io le dynastie mitohy farany teny famaranana conclusion ny teny nampitondrain'Andriamanitra ny natana ho an'i Davida zany dia manambara ny zavatra ho avy io le faminaniana manambara ny zavatra ho avy dia inony zany voalohany i Solomona no nanao ny tempoly ary hitantsika vitan'ny Solomona tsara ny asany ary ny faharoa tsy nandahan'i Solomona Andriamanitra fa i Solomona no nandahana azy. Andriamanitra tsy nandaha azy mihitsy satria mbola nitoetra foana mifanjakan'i Solomona ary mbola nomeny zanaka handimby azy foana i Solomona tao anatin'io donc nandaitra foana le teny fampanantenana teo ary hitantsika tsy génération roa fotsiny zany hoe Davida Solomona fotsy dia tapitra ny fanjakany fa tena naharitra 400 taona eritreretinareo 400 taona nanomboka tamin'ity moins 971 moins 586 ty 586 ty le namitehana ny tempoly dia lasa kobabo tany Babilôna ny zanak'Israely teto fa nandritra ny
efa-jato taona dia teo foana ny dinastian'i Davida nanjaka teo. Fa ny farany dia farany indrindra rehefa le nitenen'io hoe anjaka aritra mandrakizay, ahoana zany? Dia hitantsika fa tanteraka ao amin'izy izay teny izay, ao amin'i Jesosy Kristy fanatanterahana an'iny ny fanjakanao dia maharitra mandrakizay araka ny tenen'ity hoe izy io lehibe eo amin'ny zanaky ny avy indrindra ary Jehovah Andriamanitra nome azy ny seza fiandrianan'ny Davida rainy ary anjaka amin'ny taranak'i Jakoba mandrakizay izy ary ny fanjakany tsy anapataperana ny resaka momba Jesosy Kristy Luka io any amin'ny testamenta vaovao ary ny Hebreo toko voalohany 5:7 ihany koa miteny hoe fa ny zanaka kosa dia nilazany hoe ny seza fiandriananao. Ilay zanaka io nilazany io seza fiandriananao Andriamanitra dia mandrakizay dory ary ny te-hipanitsina no te-hipanjakanao. Io dia tanteraka ao amin'i Jesosy Kristy dia farana hatreo ny ana farany sisa mbola miaritra kely vetivety fotsiny sisa fa hiditra amin'ny i Paoly sy Timoty amin'izay isika izao.